Hoatrandriavako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo eo amin'ny fiainanay rehetra, satria noho ny fitiavanao sy ny hindrafonao ary indrindra fahasoavana lehibe mbola matoy izao anay. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako, efa madiva hifarana andro sisa no isaina ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo. Koa anio ary dia andeha ho jerentsika fa baikon'i Jesosy ny fitoriana ny filazantsara, fitaomana ny olona ho azy. Rehefa nitory an'i Jesosy tao anatrehan'ireo olona nangon'ny Kornelia tao an-tranony, ny apôstôly Petera, dia niteny izy hoe ary izy, Jesosy zany, nandidy anay hitory amin'ny olona ka anambara fa izy no voatenin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara amin'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Asan'ny apôstôly toko 10, ny 12 sy ny 17 no ahitantsika an'izany. Didin'i Jesosy ho an'izay rehetra niona taminy ara-panahy ary koa miaraka amin'ny mandrakariva isan'andro ry havana eo amin'ny fiainana ny mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Io zany tsy hoe amin'ny madidi azy ka hoe tikanotro tsia, tsy izay, fa amin'ny fifaliana mihitsy ary amin'ny fanoloran-tena feno miaraka amin'ny fandretsen-dahatra no anambaran'i Petera hoe ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona. Io asan'ny apôstôly toko 10 io, 12 tapany voalohany. Arak'izany ry havana dia tsy andron'ny fipetrapetrahana izao na andron'ny fanaovana andrasondraso, fa dia tonga dia manatanteraka an'izany didy izany, satria matoky antsika ny Tompo, matoy izy niteny tahaka izany. Koa aza mangatakandro ry havana fa tanterao tahaka ny nataon'ny Petera eto ihany koa, ny fitaomana olona ho an'ny Tompo, ny famoriana vokatra ho azy. Haintsika tsara ny tenin'i Jesosy farany talohan'izy hiakatra ao any an-danitra, teo anatrehan'ireo mpianatra marobe amin'ny Matthieu toko 17, 19 sy ny 19, ny 19 zany dia mandidy koa Tompo hoe atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, fa ny 19 dia izao no nanaran'ny azy hoe arindro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy mandeha irery sika, manatanteraka an'izany didin'ny Tompo izany ry havana, hamory vokatra ho azy. Tena tsy mandeha irery isika fa Jesosy Kristy dia miaraka amintsika ary ny fanahy masina dia miasa ao anatintsika tsirairay avy. Koa dia mahereza ary, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra dia ampio ary izay ahatanteraka ny didinao, fa izany no endriky ny fitiavanay anao koa, ary hamalianay ny soa ary indrindra izay efa nataonao tamin'ny fiainanay mba ho zaraina ho an'ny hafa koa. Dia mametraka ny tontolo andronay eo am-pelantananao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.